Falmiarabantsika rehetrarehetra malagasy manerana ny nosy dia tonga sondray atao fandarana madimaso ety amin'ny lycée GGRBRV ety izay santatra no mitsidika ny tokantranontsika rehetrarehetra androany dia manasa antsika hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Mbola ao anatin'ny ambaratonga faharoa ihany tsika tamin'ity herinandro ity. Ny fanontaniana telo napetraka tao amin'ny page Facebook ny Madimaso dia ny hoe kilasy fahafiry no tokony hiofana arak'asa ny mpianatra. Faharoa, heverinao ve fa manampy ny mpianatra hiofana hiatrik'asa ny fanabeazana azony any amin'ny lycée ankehitriny. Fahatelo manarakaraka an'izay, mbola ilaina ve ny fampianarana fahaiza-miaina na ny éducation civique eny amin'ny lycée? Inona no antony? Maria kely fa éducation civique ilay izy fa tsy éducation physique satria maromaro amintsika no mbola nanafangaro an'izay tao anatin'ny famarinana fanontaniana. Raha ny taremarika indray no jerena dia 7:30 tsika no nanao j'aime fanontaniana, 7:30 kosa no nanao commentaire raha 2:70 no nandeva vidéo. Ndao jerena kely ny taritra nalefanareo. Kilasy fahafiry no tokony hiofana arak'asa ny mpianatra. Classe de 5 zany dia efa tokony hianatra satria eo mantsy ny ankizy zany efa mba matomatotra kokoa, mety efa mba tonga vatana ihany koa aloha raha miamiko manokana zay. Manomboka kilasy 6e no tokony asiana taranja resaka momba ny asa satria ny antony satria mety ohatra misy ny olona tsy manambola afahana anohizana ny fianarany ankizy rehefa tena tonga ny amin'ilay tanjona hotratrarina nefa tsy tratra ny tanjona dia tsy maintsy mba tokony hoe raha amin'ny hevitro manokana dia tokony asiana programana resak'asa ihany ny taranja ianaran'ny ankizy. Classe de 6e ny ankizy tokony hanomboka ilay fianarana arak'asa. Raha amiko aloha terminal tena mety izay arakaraka tiany any na hoe ataontsika hoe lafa izy mahay orinasa hoe lefa fantany hoe le orinasa ho hainy atao zany dia ataony. Na ataontsika hoe lefa hoe 3e izy na 5e izy na 4e izy na 3e na ataontsika hoe nafa seconde lafa sy tiany hoe laha mbo tahana fianarana mako hoe afaka manohy na ataontsika hoe na seconde zao lafa hoe laha mbo tsy mahita le orinasa tiany atao mety manohy fianarana. Tokony fa manabaka zany le voahiofana arak'asa. Seconde zany nahazo BPC izy raha ohatra ka feno sara bagageny dia afaka miomagna arak'asa mangalaka baka. Classe de 3e eo. Ny tena mety dia aorianan'ny fahazahoan'ny bac izy no tena tokony hianatra hiofana arak'asa. À partir ny classe de 3e satria ny fahefa-mividy ny ray aman-dreny amin'izao tsy mahavita mampianatra zaza lavitra tsoa. Ny kilasy famaranana ohatra hoe bac. Hevitro dia ny ambaratonga faharoa dia tokony hiaraka arak'asa ny mpianatra. Manomboka eo amin'ny classe de 3e, classe terminale. Tokony vao miditra classe de 6e mpianatra tokony efa miofana miasa izay ho ataony eny aoriana. Izany hoe vao any amin'ny sehatra ambany indrindra dia efa tokony misy homana amin'izany izy fa raha ohatra ka efa ty ambony zany dia mieritreritry amin'izany dia mety sarotra be ny fianarana amin'izany hoe hiasa zany. Ny ankapobeny aloha tokony manomboka mianatra arak'asa ny mpianatra eo amin'ny terminal eo dia efa afaka tokony ampianarina anazy ny asa tokony fantariny hoe inona ny asa ataony rehefa lehibe izy efa afaka vaky. Eo amin'ny terminal. Avao classe de seconde ny mpianatra na hoe amin'ny ambaratonga faharoa tokony efa omanina amin'izany arak'asa zany satria raha vao afaka BPC ny zaza dia considérena hoe efa manana toe-tsaina hafa izy dia omanina amin'izay arak'asa zay rehefa manomboka classe de seconde. Eo amin'ny classe fa 3e zany ny mpianatra na TNF no izy tokony hiofana arak'asa. Ya raha mikasika an'izay aloha dia io arakaraka le zava-misy isaky ny ray aman-dreny. Raha ny tokony ho izy zany hoe mba enjehana na dia any amin'ny 6e izy dia efa tokony manana le fiofanana manokana momba ny arak'asa le mpianatra. Classe de 3e tokony efa afaka miofana arak'asa. Tokony eo amin'ny classe fahaenina farafarany. Miditra 6e zany izy dia raha vao hoe efa fantatra izy fa hoe tokony efa mandray tsara ilay hoe fahaizana akao an-tsekoly zany izy na hoe mahafantatra ilay fahalalana ankapobeny zany dia efa tokony hoe miditra fiofanana arak'asa izy miditra amin'ny classe fahaenina zany. Classe ny zaza tokony homagna arak'asa dia manomboka amin'ny classe de 6e. Araka ny hevitra aloha raha fiofanana arak'asa zany any amin'ny classe de 3e. Manomboka eo amin'ny classe de 5e zany.
eo amin'ny troisième. Eo amin'ny classe de troisième zagny ny tegna mety tsara satria mba fa mafantatra raha zagny efa bebe zay zavatra ny lalignany. Everinao ve fa manampy ny mpianatra io fanahiatrikasa ny fanabeazana azony any amin'ny lycée ankehitriny? Raha ny hevitro aloha misy hoe fampianarana ihany nefa misy ihany koa ilay izy tsy fampianarana. Le fahitako azy aloha zany le teknôlôjia amin'izao efa mandeha be, izany hoe lasa moronana amin'le teknôlôjia daholo ny ankizy rehetra, vitsivitsy zany sisa ny hoe manatrika an'izay fianarana izay. Raha araka ny hevitro manokana aloha dia misy mampianatra arakasa fotsiny atao ohatrany hoe fifaninanana zany le izy atao misokatra aby ny isan-karazany rehetrarehetra hoe na manana BPC na tsy manana dia afaka miditra ao anatin'le fianarana resakasa avokoa. Tena mampianatra manaraka mikasika le fambolena sy fiompiana zany. Io zany miakatra amin'le olo mampianatra mily isa mazoto misy mazoto. Mampianatra ka misy mampianatra misy tsy mampianatra. Mampianatra dia misy tsy mampianatra. Tena mampianatra. Eka mampianatra avao fe tsy ampy antsasany avao. Mahazo miatrika fianarana ny fitao. Tena manofana ny mpianatra arakasa ny fampianarana ankehitriny. Ohatra aloha aminah manokana ny système LMD ohatra any amin'ny université aloha tena magnomagny mpianatra zany io fagnarakasa koa izy existe. Ya tokony afahany miofagna arakasa. Ya io moko arakaraky le fahalalana sy fiofanana omenana azy fa ohatra miteny mo sixième dia zavatra mifanentana amin'izany zany tokony ho azony zareo tanterahana fiofanana mikasika an'izany asa le hoe fiainana andavanandro mipeako gasy ohatra tokony ho vitan'jareo. Fa loatra indray fa hiditra amin'le fiofanana arakasa ambonimbony zany dia tokony hiakatra koa le niveau an'le mpianatra zany. Mbola ilaina ve ny fampianarana fahaiza-miaina na ny éducation civique eny amin'ny lycée? Inona no antony? Amiko aloha ilaina le izy. Ilaina satria ilaina zany. Raha amin'ny hevitro manokana aloha dia ilaina satria raha ny ankizy amin'izao raha ny talolo ny olona efa fantatra hoe tao nitezana tao anatin'ny ohatrany hoe fahaiza-miaina fa ny amin'izao ohatrany hoe tsy niavin'ny ankizy le fahaiza-miaina amin'izao satria na kely ara lasa manevateva ny olon-dehibe. Ilaina mihitsy zany mba ahafahany mahay mitondra ny tenany amin'izao fotoana izao satria ny ankizy amin'izao tany hoe tsy ampy fitaizan-tena zany dia ilaina izay ny anarana izay. Mbola ilaigna any amin'ny lycée misy satria mety marobengy mpianatra amin'ny lycée mety sy avo azy amin'izay mbola tena ilaigna amin'ny lycée misy. Tokony ilay zany tena tadiavina be zay moa zany ankizy ankehitriny tena fa tsy maharaka an'le fomba zany hoe l'éducation zany tena important hoe mba hoe ahaizana hoe fahalala fomba hoe le comportement amin'ny société na ohatrohatran'izay zany. Mbola ilaina izy io satria mbola mampitatra ny fahalalany ankizy. Tena ilaina dia ilaina tokoa ny fampianarana ny éducation civique na hoe ny fahaiza-miaina na hatrany amin'ny lycée satria io dia tokony ho fantatry ny tanora foana hoe inona ny tokony ataony mandritra ny iaina amin'ny tontolo. Tena ilaina ny antony satria eo amin'ny fiarahamonina zany ilaina le fahaiza-miaina mba tsara ny fiarahamonina dia eo amin'ny fiaina zany aiza tany aleha dia ilaina le fahaiza-miaina. Mbola tena ilaina satria vao manomboka tena arisaina mihamatra ny olo. Mbola ilaina satria indraindray ny ankizy izao tsy dia mino fampianarana ray aman-dreny tsy dia manoanatra dia ilaina tokoa. Tena ilaina raha ny zavatra iainana amin'izao fotoana izao aloha dia tena ilaina zany. Dia ny fahitana fa tsy araka n'izay rehetrarehetra anazy mihitsy ny zavatra iainan'ny ankizy amin'ny fotoana izao zany. Tena ilaina satria
maro le ankizy dia mahay an'ilay fomba fiainana ina moa zany tena ilaina. Tena ilaina mahampy reny raha ohatra misy ao anatin'ny fandaharam-pianarana tena ilaina be satria iny tena mampandroso ny firenena reny raha ohatra miditra ao fandaharam-pianarana ao. Teninao tentsika izay no teny filamatra ny fandarana madimaso fa kilasy fafiry tokoa ary tokony hiofana arakasa ny ankizy mpianatra. Be dia be tsika namaly an'izay fanontaniana izay ary nilaza hoe ety amin'ny lycée ny ankizy dia tokony efa hanana fiofanana kely eo amin'izay sehatra arakasa izay. Fanontaniana fahatelo izay tena nahaliana be antsika rehetrarehetra ny namaly azy dia hoe mbola ilaina ve fampianarana fahaiza-miaina na ny éducation civique aty amin'ny lycée. Amin'ny ankapobeny aloha dia laza daholo tsika rehetrarehetra hoe ie ilaina be le izy. Anampiana ny izay valiteny izay dia ny commentaire ny Jason Candy raha miarotsoa ozy izy hoe tena ilaina mihitsy ny fitohizan'ny éducation civique aty amin'ny lycée satria ny toe-tsaina no tsara homanina hiatrika fiainana mba ahaizana mandray andraikitra sy olo-pirenena vanina. Misaotra antsika rehetrarehetra nandray anjara dia ndao aloha raha antsika vetivety ny vidéo nalefandreo mady reporter manerana ny Madagasikara. Eo amin'ny kilasy ny famaranana eo zany tena tokony hiomana hiasa andreny kilonga. Araka ny hevitra zany ny mpianatra zany miofana arakasa dia manomboka aty amin'ny kilasy secondaire zany hoe manomboka aty amin'ny 6e zany. Dia efa tokony fantany zany hoe inona ny lalakasa tokony arahana. Araka ny eritreritrako zany dia ny mbola kely ny ankizy anankiray dia tokony efa fantarina hoe inona ny tokony ataony dia ino no ampihofanana anazy araka ny eritreritrako zany dia teny mbola any amin'ny EPP izy dia tokony efa mpahafantarina anazy hoe inona ny ataonao dia araka ny zavatra safidiny no tokony hofanana dia mbola kely. Raha amin'ny général manokana aloha dia tsy dia hita zay zavatra zay fa amin'ny lafiny teknika indray izy dia tena manofana tsara tokoa. Amiko zany dia tsy dia hitako ny ohatra tsy dia manofana mpianatra zany ny raha fampianarana misy amin'izao. Fampianarana amin'izao zany tsy dia feno loatra aloha hoe fampihofanana arakasa amin'izao fotoana izao. Ankapobeny aloha ohatra tsy dia izay ny bato rehefa dia mampianatra fotsiny. Tena mbola ilaina satria ao ny tena basen'ny fiainana amaha tanora. Tena mbola ilaina amin'ny lycée ny fampianarana fahaiza-miaina satria ny antony izay Fanabeazana zaza dia tokony mbola mpahafantarina anazy hoe ny zavatra tokony ho fantany manodidina amin'izay fahaiza-miaina zay. Tena mbola ilaina le izy hoentina foana io na any amin'ny tontolon'ny fiarahamonina indrindra moa fa hoe resaka fampianarana dia mifameno be kokoa amin'ilay fampianarana ataony zany ilay fahaiza-miaina mba hoentin'ny miaina eo anivon'ny fiarahamonina sy eo amin'ny asa tokony ataony. Lohahevitra fototra ray isam-bola no resantsika atao anatin'ny fandaharana atao anatin'ny fampianarantsika izao ary nojerentsika tamin'ny herinandro lasa ny ambaratonga voalohany. Hitantsika tamin'ny herinandro teo sy androany ny sekoly ambaratonga faharoa ary hojerentsika amin'ny herinandro manaraka ny sekoly ambaratonga ambony. Ao amin'ny page Facebook Madimaso ny andinindininy rehetrarehetra momba an'izay dia mazoto foana mandray anjara mizarazara izay misy eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny fa antsika rehetrarehetra ny fandaharana. Dia manentana foana koa andreo mady reporter manerana Madagasikara miandry anareo izay fa nareo izao ny lohany any dia vita isan-kerinandro atao Madimaso mipeny ianao mipenitsika. Bye bye. Raha ho isaky ny alatsinainy ny alarobia ny zoma ary ny asabotsy ny fandarana Madimaso. Raha te handray anjara ianao dia mandehana eo amin'ny page Facebook Madimaso ary valio fanontaniana izay mipetraka isan-kerinandro amin'ny alalan'ny vidéo na sary na commentaire. Ny vidéo ataonao dia azo alefa MP amin'ny Madimaso na koa alefa mailaka amin'ny madimastv@gmail.com.